N'Andriamanitra androany dia ten'Andriamanitra fampahirizana amin'ny Timoty voalohany toko voalohany tapany farany hoe Jesosy Kristy Tompo izay fanantenantsika. Fakitsika izany ten'Andriamanitra izany. Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany. Paoly apôstôliny Jesosy Kristy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Jesosy Kristy Tompo izay fanantenantsika. Ilay tapany farany Jesosy Kristy Tompo izay fanantenantsika. Zany ry havana fanantenantsika Jesosy Kristy Tompo. Jesosy ny fanantenana ho anao hoe na ranofo na ara-panahy eo. Jesosy ny fanantenana ho antsika. Amin'ity taona 2024 ity, na inona hitranga na inona hiseho, dia izao ihany. Jesosy ny fanantenana ho antsika. Jesosy ilay mahay zavatra rehetra. Jesosy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Jesosy ilay tompony hery sy ny fahefana. Zany Jesosy zany ny fanantenantsika. Alleluia. Petsaka mety zahatra mandiso fanantenana anao teto amin'izao tontolo izao. Voafitaka ny olona ianao. Diso fanantenana ianao. Nanantena zavatra anankiray ianao. Kanjo torava zany. Tsy tanteraka zany. Petsaka ny zavatra izay nanorenanao fonao. Tamina volangamba. Tamina fananana. Tamin'ny olombelona. Fo eo ianao hoe tena diso fanantenana. Rava ny fanantenako. Tsisy atenaiko tsony. Fandroany amin'ny laza aminao. Mety ho rava ihany izao tontolo izao. Mety ho rava ihany izay nanorenanao fonao. Mety netsapy tany amin'ny hazo boboka angamby ianao. Fa ho iamantanao. Jesosy Kristy ny fanantenana ho anao. Tsy mandiso fanantenana. Lahirantsika anankiray tamin'ny taom-baovao iny, tamin'ny Noely farany teo iny, tamin'ny herinandro. Dia izy hoe tsy mba mety diso iny Jesosy sika iny. Manao valeleontsika jiaby. Tsy mba mety diso iny Jesosy sika iny. Mbola ao Jesosy azo anrenana ny fanantenana. Mbola ao Jesosy azo ametana ny fanantenana. Izay mahatonga ny apôstôly Paoly hoe Jesosy Kristy Tompo no fanantenantsika. Azakivy. Alleluia. Maheresy. Alleluia. Atsangandray ny fanantenanao. Atakaondray ny lohanao. Fa mbola ao Jesosy. Isa hoe mbola ao Jesosy. Mbola afaka mitsikitsiky ianao. So ihany afa mivavaka. Mbola afaka ravoravo anao. Mbola afaka hositrana ny fonao. Misy fanantenana ho anao. Na fiaina na ranofo, na fiaina na ra-panahy, miaketiny sy ny hoavy, misy fanantenana. Enatra amin'ny fialana ety ambony tany aiza, misy fanantenana. Jesosy ny fanantenantsika rahalahy sy anabavy. Amen. Zay faly dia manao aleloha daholo. Ndao mpanjery zavatra vitsivitsy izay nataon'i Jesosy tsika. Ho an'ireo olona izay efa nahatsapa hoe rava, kivy. Fa rehefa teo Jesosy dia nanana fanantenana izy. Voalohany dia ao amin'ny zavatsarotra indrindra.
raha mbola eo Jesosy manana fanantenana. Marika toko 5 fakitsika ny tantarany Jairo izay nanana zanaka vavy tokana izay marary mafy ary ny farany dia maty tanteraka, tsisy fanantenana intsony fa soa ihany fatao Jesosy. Marika toko 5 andiny 7 amin'ny anaran'i Jesosy dia mitsambikina indray ry amin'ny diny 5 amin'ny 30. Ka ny angavy fatratra taminy hoe marary fofaty ny zanako vavy kely, mangataka aminao aho, andeha re mba mametraka ny tananao aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy Jesosy zany, ary nisy vaoka betsaka nanaraka azy ka ny fanety. Tonga diny amin'ny 5:30. Raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany amin'ny tranony mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe efa maty ny zanakao vavy, nahoana ianao dia mampanahirana ny mpampianatra ihany, nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany. Fa noho nireny Jesosy ny teny nataony, teo izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra meno fotsiny ihany. Alleluia. 2:20. Dia nandray ny tanana zazavavy izy ka niteny taminy hoe talita komina, izany hoe hoy izao aminao mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay raha zazavavy ka nandeha. Fa efa 12 taona izy dia talanjona indrindra ny olona. Dia raha Jesosy zanaka vavy tokana, tsy ary ambony tsy ary ambany, ary matetika ny zanaka vavy dia akaiky ny fony ray ny mpianakavia. Narary are fofaty raha zazavavy no nandeha nakany amin'ny Jesosy ny rainy atao hoe Jairo, président fiangonana mpanapaka ny sinagoga. Taraina tamin'i Jesosy. Jesosy io andao re mba ho any an-trano mba hametra tanana amin'ny zanako vavy, fa marary fofaty izy. Meno fa rehefa tongany ianao hametra tanana aminazy ho velona izy. Nanaiky Jesosy andao ary fa ny olana ny are fofaty ety an-dalana koa mbola misy vehivavy anankiray izay narary ny tsidra. Narary ny tsidra efa nandany fananany tamin'ny zavatra maro. Mbola hiverena antsika fa io vehivavy koa dia Jesosy ny fanantenany. Vita amin'ny fanasitranany io vehivavy io, tsy fantatra hoe lany tao anatin'ny atin'ny firy zany, fa tonga ny avy any an-trano dia niteny tamin'ny Jairo hoe ory Jairo, zao no izy efa lasa raikala kely, efa notomandry izy, vatana mangatsika. Ka izao no izy, asa dia mamparahirana an Jesosy. Betsaka ny asa mbola tokony ataony, tanàna tokony tetezina, ny olona tokony ho vangina. Asa dia mamparahirana azy ianao, fa efa tsisy hevitra intsony, efa maty ny zanakao. Ry havana mahavery hevitra zany, zavatra sarotra zany, satria zazavavy tsy ary ambony tsy ary ambany, sady tsy manana zanaka lahy, io mba zanany vavy, io mba any fananany io. Todika tany amin'ny Jesosy izy. So ihany fa teo Jesosy. Jesosy ny fanantenantsika. Na dia efa tsisy fanantenana intsony izy, Jesosy ny fanantenantsika. Na dia efa manakivy ianao izy ny olona, Jesosy ny fanantenantsika. Na inona feo mandeha, Jesosy ny fanantenantsika. Amen. Na manao na feo avoaka ny gazety, Jesosy ny fanantenanao. O Jesosy. Todika tany amin'ny Jesosy tsara. Ahoana zany Jesosy? Ahoana zany efa maty ny zanako?
efa maty ny raika alakely. Dia hoy Jesosy tamin'tsara, zao noho izy mino fotsiny andry tsangana ny zanakao, sitrana ny zanakao, ifamy problème anao. Asa miainy feon'olon-kafa fa mbola ao Jesosy. Ngamba tamin'ny farany taona iny na re feo ianao hoe tsisy hevitra tsony io, teneny vadinao tao tokantranonao tsisy hevitra tsony io, na re tany amin'ny Facebook ianao hoe tena rafa tanteraka. Ngamba nisy olona tantara taminao hoe tahaka an'io mihitsy ianao, fa tete tahaka an'io mihitsy ianao, fa tena zao sy anefa rako. Petsaka ny fe mety manakivy anao, fa mpanjina ny Jesosy tahaka ny tsara. Jesosy mifanantenana ry havana malala. Lay Jesosy mahay zavatra rehetra. Lay Jesosy tompo fahefana rehetra. Ho Jesosy mino fotsiny andry, dia averiko aminao koa zany, mino fotsiny andry. Fa amin'ity taona ty ho velona ny fanantenanao, fa mbola ao Jesosy izy. Mino teny fikasan'Andriamanitra ve ianao? Amin'ny olombelona dia tsy hainy izany, fa amin'Andriamanitra hay ataony zavatra rehetra. Ny olombelona dia mety ho very hevitra. Ny apôstôly Paoly hoe very hevitra zay. Fa maninona koa zay? Tsy maninona zay? Tsy mamoy fo. Alleluia. Ndao izy Jesosy hiaraka tsika. Nagaga rehefa tonga tao an-trano, feon'olona mitomany, minonona, miantsoantso, miarakory amin'ny reniny no ao an-trano, miarakory amin'ity mpanapaka ny sinagoga. Vavaka be da be ny tonga tao, satria olona mana maizay azy teo tanàna ty rangaty. Sady malahelo ny reniny olona, malahelo an'ilay zaza maty, malahelo an'ity président ny fiangonana ty ihany koa. Tomany ny olona. Dia ho Jesosy tamin'ny olona mangina, asa mitomany. Tsy maty io, matory io. Lasa aminao fa na dia maty aiza tahaka matory amin'i Jesosy. Alleluia. Mbola hain'Andriamanitra atao manangana ny orinasanao, mbola hain' Jesosy atao manangana ny fahasalamanao, mbola hain' Jesosy atao manangana ny fiainanao amin'ity taona 2024 ity amaina hoe Jesosy tompo fanatenantsika. Mampime zany amin'ny olona hafa, satria rehefa avy eo dia nivadika ny omendrina ny olona. Torameny vehivavy, lay raha maso teo hoe tena efa vokely mihitsy ty Jesosy ty, efa adiny dimy zay io maty, zay ve dia tsy avadiny re maty sy velona. Fiomezana indray, fiomezana maneso. Mety efa imezany olona ianao raha miteny an'izany, fa Jesosy mifanantenanao. Meza amin'ny fiarahamonina ianao, io ve dia mbola ho tafatsanga, io ve dia mbola ho velona, io ve dia mbola misy fanantenana. Jesosy mifanantenanao. Aza taita, aza matahotra, aza mangovitra. Iza mino an' Jesosy. Alleluia. Riavana. Voaka daholo nareo. Tsisy finoana mivoaka daholo. Na mivoaka an' Jesosy. Jaona, Jakoba, Petera, miditra. Reo mba nanam-pinoana dia reny nampidirin' Jesosy. Ny reniny koa ny voaka. Fa ity jairo ty izay manam-pinoana miditra ihany koa. Razazavavy mitsangana. Mitsangana razazavavy. Velona indray. Mino ve nareo fa hain' Jesosy ataony zavatra rehetra? Averiko indray firy aminareo mino fa hain' Jesosy ataony zavatra rehetra. Jesosy Kristy tsy miovy, maly, anio mandrakizay. Matoa anao tonga ato dia tian'Andriamanitra re zao toriteny zao ianao. Jesosy mifanantenana ho anao. Tapeny ny sofinao ny amin'izay olona rehetra mandreborebo makarana fonao.
Alleluia. Dia olona mpanao laza masaka rehetra fa lala mahay mampilaza ahoana moa izy vadika indray ny fa lala misy moa hainareo mba gasy ihany dia mpanao laza masaka ianao ane kaikatra ianao ane tahaka an'izao e ianao ane vonoan'ny olona izao no lazain-dranina momba anao izao no lazain-dranina momba anao io ane tsy tafatsanganao tsony io ane tsy ho tafavoaka tsony mitodiany amin'i Jesosy ahoana izany Jesosy dia ilaza aminao Jesosy mino fotsiny andry fa haiko manangana an'izany haiko mandrava an'izany ary fedina rehetra izay voaforona amelezana anao tsisy ambininy izany miasa aho ka isa masaka izany tsofina rano anao amity 5:24 ity ho tahin'Andriamanitra ny anao sy ny ankonanao ny zavatsarotra indrindra eo amin'ny fiainanao Jesosy ny amahany izany amen Jesosy ny fanantenana faharoa dia tamin'ny fotoana naverevitra amin'ny mpianatra teny ambony ny ranomasina dia mbola Jesosy ihany koa ny fanantenana faketsika izany eo amin'ny lika alleluia Mateo toko 9:7 ka hatramin'ny 7:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy 7:20 ary noho ny ondrana tsamboka izy dia nanaraka azy ny mpianany ary indrony izy tafio-drivitra mafy tonga tamin'ny ranomasina kanilo voasafotry ny alon-drano ny sambokely fa izy natory ary nanantona azy ny mpianany dia namoa azy ka tompoko ao vonjeo fa maty izay ary hoy Jesosy zany hoy Jesosy taminy nahoana sary tahotra nareo kely finoany dia nitsangana izy teneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tony tsara ny andro mbola ao Jesosy samy miteny mbola ao Jesosy alleluia ry havana tsy naindrayntsika dia senina ny zavatra samy fotofoto tahaka an'izao tena tsy hitanao izay atao tsy laninao ny haninao toromaso sy azo mitady famataranandro eran'ny tranonao ka ny famataranandro eny amin'ny tananao tena miasa ny loko raiky izy mitady laklenao lakle ny amin'ny tana aisan'ny lakle teo aisan'ny lakle eny an-tananao iny ry dadany lakle hoatray raiky izy anity trano misy zavatra famontofoto tahaka an'izany fa milaza aminao a tsy maty akory Jesosy fa velona ary ao anatin'ny sambonao Jesosy ry kristianina zay kristianina manao amaina mafy be ao anatin'ny sambonao Jesosy ry olom-bavonjy manao amaina mafy be ny olom-bavonjy sady manandra-tana zany efa vonjy zany Jesosy efa nanolotra ny fiainako any Jesosy a tsy manompo sampontsony a tsy mandeha misorotoka ntsony a tamin'ny taom-baovao a tsy nandeha tany amin'ny bara fa tany am-piangona mivavaka aho ny baiboly no sakafo hoaniko any Jesosy aho ao anatin'ny sambonao Jesosy ny fanantenana amen fa tena raharaha ty zatra ny safotofoto tia ao amin'ny vaketsika ity ten'Andriamanitra ty ao amin'ny Lioka toko 1:20 andiny 5:20 ty toriteny ity dia tena natao an'ny kristianina rehetra mihitsy alleluia mahasombotsombony kereny ny olona tsy mivavaka sy jentilisa sendra mba tafiditra ato kanefa raha manolo tena ho an'i Jesosy anao dia Jesosy ko mifanantenanao Lioka toko 1:20 andiny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary izy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana
ary ny kitana ary ty amin'ny tany dia izy fahorin'ny firenena amin'ny fahaveresan-kevitra no firondrona ny ranomasina sy ny fanonjana. Tsy pio le hoe izy fahaveresan-kevitra no ninona ozy izy no firondrona ny ranomasina sy ny fanonjana. Verehevitra ny olona teny hoe tsara zafady fa tena verehevitra ny olona amin'izao fotoana izao. Ho ny olona volana novambra ty fa tokony hilatsaka ny ora nandrasina desambra tamin'ity mbola tsy latsaka ao anatin'ny krismasy ozy ny olona orambe lasa herinandro ihany teny krismasy mbola tsisy. Verehevitra ny olona no firondrona ny ranomasina sy ny fanonjana miasaritra amin'ny fiainana fa Jesosy mifanantenana aza taita. Amen. Zao mihitsy ilay andro tena mirondrona ny ranomasina, tsy ilay ranomasina amin'ny folo-painty akory na mazanga fa io ilay onjam-piainana io. Zao andro farany zao onjam-piainana. Dia ho ianao hoe arahana amin'ny onjany, raha ny amorontsiraka anao milazay arahana amin'ny onjany dia hivadika ny lakanao. Fa ny tena izy ny amorontsiraka toerina ny onja, vakina ny onja amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Dia rao Jesosy zavatra nitranga izay efa nivakitsika teo fa eny ampovoan'ny ranomasina ny mpianatra tsy nanapona inona na inona. Jesosy matory manafika ny onja, manafika ny rivotra, mety manafika koa ny orana matetika miaraka amin'ny orana zany. Ny amafy na miamafy taona inona io hoe Jesosy mbola ao anatin'ny tokantanonao. Andamina ny zavatra rehetra. Ozy matetika hoe nareo ve dia mieritreritra hoe tena tsy fantatra Jesosy marina io? Tena za mino fahitan'i Jesosy. Efa mandeha sambo matetika izay ary mandeha lakana koa. Fa rehefa tena manonjo io rano io nandeha lakana, nandeha sambo izay avy eo tsoina ka ny amasanga fa hatramin'ny tarehinao tratran'ny ranomasina daholo. Atao anaty lakana anaty sambo feno rano daholo dia voatery zalana mihitsy rehefa tena manonjo. Ka ahoana moa Jesosy matory eo no tsotratra ny rano. Azo antoka fa matsiaro Jesosy zavatra efa zavatoza efa miakatra mony rehefa tena mamely ny onja io sambo dia hitanao anao zao mihitsy dia izay vao midina. Ahoana ny tsy ho taitra fa misy zavatra andrasan'i Jesosy mila vavaka. Halleluja. Hitan'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra mahazo anao. Fantar'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra mahazo anao. Firondrona ny ranomasina sy ny fanonjana sendra zava-tsarotra anao fa motifoto ny zavatra rehetra fa izao Jesosy mifanantenana ho anao. Amen. Amen. Amaferana bavy. Amen. Amaferana arety. Miaro Jesosy ny mpianatra mba hanaitra azy. Tsy mihetsika mihitsy Jesosy raha tsy mivavaka ianao. Izay ilay lazaiko hoe larbilaka misy zoma vavaka eto mbatongafa mba mitaraina eto. Asavelatory fotsiny Jesosy fa miandry anao amoa azy. Jesosy maty zay. Mifoaza misy foaza. Vonjeo. Ianao no fanantenana isise. Amen. Mifo Jesosy. Nahoana ny zari-tahotra nareo rika ny finoana. Rivotra. Tsy niteny mafy akory. Onja. Mangina. Tsara. Miaraka amin'izay tony ny zavatra rehetra. Mbola misy fanantenana ho anao ry kristianina zanak'Andriamanitra. Asa marary fo foana. Hoany tsara ny sakafo. Amboary tsara ny onjana dia matory tsara. Alleluia. Zany ve dia tsy alleluia. Fa mbola ao Jesosy. Jesosy Kristy fanantenantsika. Sa fotifoty ny tokantranonao. Efa ho rava, efa ho potika ny tokantranonao. Dia zay fa fendohan'ny taona sady dia efa zao mifanafina izay ataon'ny devoly. Androany dia vavaka tsika tahaka amin'ny mpiana. Ianao Jesosy mifanantenanay. Andravany rifotry ny devoly.
azany amen. Fa tsy andao isaraka dia akarifitra any amin'ny dada aho, dia akarifitra any amin'ny neny aho, dia ho amin'ny masanga kely aloha ao amin'ny Jesosy. Jesosy ho fanantenana ho anao, samotifoto ny fiainanao, ozy ny olona ikanty ianao, tsy mahita tory ianao, miakatra ny tension, miakatra ny palpitation, dia mampahery anao zahay androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola ao Jesosy ilay mampitony tafio-drivotra sy ny onja. Firy aminareo mino an'izany toriteny izany, manantenana Andriamanitra na tsy mamotsy saizany aviavy. Taditanareo ny ten'Andriamanitra iny amin'ny Habakoka iny. Aleo vaketsika kely izany. Zaho hozy izy Habakoka mbola hifaly amin'Andriamanitra. Dia raha Jesosy raha lasana abady zany ve tsy hanaovana aleloia. Tsangana kely mihitsy aloha tsika dia manao aleloia. Zafady tompoko. Za tsy dia mampitsangana matetika fa intelo ihany farafahabetsany amin'ny toriteny. Aleloia. Habakoka 3 mamaky tsika rehetra 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy, manomboka amin'ny 7:10. Habakoka 3 any amin'ny pejy 959 757 amin'ny baiboliko. Fa na dia tsy hamontsy na aiza ny aviavy toy izy, ary tsisy vony ny voaloboka, ary dia andiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy avokatra hoanina ny, na dia hoe soratsy ho ambala aza ny andiam-biby fiompy. Manaraka amin'ny fianarana zany, ary tsisy omby ao ampahatra. 9:20 tsika zao. Dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany aho, iravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Haleloia zany. Jehova tompony tanjaka, ary anao ny tongotro toy ny andera vavy izy, ka ampandeha hoeny amin'ny fitoerako avo. Amen zany e. Samy mahazo toeran'izay nitsangana. So napetsan'ilay nitsangana dia na dia efa mipetaka izany sasany. Tahiny tompo daholo. Jereo anie izany teny izany mpanompon'Andriamanitra izany. Ho rava ny zavatra rehetra, lasa ny dahalo ny omby. Rava ny zavatra rehetra, hatramin'ny any an-tsatsy isy hoanina, hatramin'ny zavatra ampidira mbola tsisy zavatra azo antenana intsony za tahita maso. Fa izaho mbola hifaly amin'Andriamanitra. Aoka mbola hifaly ianao fa hain Jesosy mamerina izany rehetra izany. Samy mitene Jesosy ny fanantenana ho ahy. Amen. Fa motifoto ny zavatra rehetra. Tany ambanivohitra tamorika izay tamin'ny herinandro, namangy ray aman-dreny. Tena tsy anao tsy nangamba ilay vary dia tsy malahelo anao. Naketsan'ny olona ilay vary tamin'ilay orana kely ohatran'ny hoe fanairana teo iny, fa tonga dia maina dia mikitra. Nefa vary ny foto-tsakafon'inona malagasy. Taraina ny any aloatra, taraina ny any be fandrina, taraina ny any Marivoay, taraina. Very hevitra ny olona, falonjany ranomasina, miamiakatra ny vidim-piaina. Rehefa nisy laza fa hiakatra hoe vidy ny solika, miamahatra nefa vola raisina, tsy mihetsika eo. Dia hoy ny olona marary fo, ahoana ny mifatrano, ahoana ny akolasy ny ankizy, ahoana ny sakafo, ahoana ny fre. Zay le fanonjany ranomasina. Very hevitra ny olona. Fa tsika raha lasana bavy, aoka tsy hitovy amin'izao tontolo izao tsika. Aoka tsy hitovy amin'ny olona tsy mivavaka ianao, aoka tsy ho very hevitra ianao, fa Jesosy ny fanantenanao anao. 2025 aza matahotra, aza mangovitra, fa mbola ao Jesosy. Amen na mafy be. Matory tsara, fa ny tsara izay sakafo tonga ao, fahitanao Andriamanitra.
Jesosy ao fanatenantsika ao anatin'ny onjany rano zao tontolo zao, ao anatin'ny zavatra mifamotofoto, ao anaty Jesosy ao fanatenantsika. Mangina mitsahary miteny Jesosy dia angina ny zavatra rehetra. Ho tafitanao ny anaran'i Jesosy ty 2025 ty. Amen. Tony ny zavatra rehetra sosany sambo kely tafita soma tsara. Samy miteny mbola tafita mafy be ary tsy maintsy tafita dia tsy ve amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ve amen. Rehefa mba ampitenena moa dia mba mitenena. Alleluia. So teo nareo fa taizary ny anaran'reto olona reto any. Za mieritreritra mihitsy fa taty aminay za mety ny anaran'ny olona an'izany. Fa tsy anarana tsy roa zany. Fa efa tena fomba fitoronteninay mihitsy. Hatramin'izay sy pasteur tokony mbola tanora dia efa zay fitoronteniny eto dia efa fitoronteniny. Fa tsy hoe nandena katsaka nandena karô dia enarany zany. Fa efa zay mihitsy le izy. Mitenena hoe tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Jesosy aho. Amen. Riavana malala. Kristy Jesosy mifanantenana ho anao. Lay mpamono tsy miova. Misy hira anankiray izay milaza hoe raha mikio Jesosy. Dia ahoana ohatry izy? Amen. Fatelo fa efatra tsy fantaritsony. Manoloana izay mety tsy ho fampitsakafo ao tokantrano dia aza matahotra. Fa tsy maintsy misakafo ngany zanak'Andriamanitra. Tsy mahazo mangalatra izany. Ao amin'ny Mateo 4:15-20. Mbola ilay Jesosy tsy mivaovao na nitoritsika eto. 4:15-20. Ary noho ny hariva ny andro tena nantonazy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity ary rehefa hariva izao ny andro raha vao vahoaka mba hankanesana ny vohitra vitianina ho azy. Fa ho Jesosy taminy tsy tokony andeha ireo omenareo hanina izy ireo. Fa io mpianatra taminy tsy misy aty aminay fa tsy mofo dimy sy azan-drano roa. Ary izy ento ty ho amiko izany dia nodidiny hipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka ary noraisiny ny mofo dimy sy ny azan-drano roa dia ny andrandrany lanitra izy ka nisaotra ary novakiny mofo dia natolony ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nolotrazy ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Zany voky zany tokony isy aleloha zany. Ary nangonina sombosombo sisa tsy lany ka dia nafeny sobika 12. Lolo sobika ray mody avy zany mpianatra. Amen. Mafy be. Olana ara-tsakafo. Mazava tsara. Olana ara-tsakafo. Aza matahotra an'izany amin'ity 2025 ty. Raha mbola hoe any Jesosy ianao. Raha mbola miara mandeha aminao Jesosy. Vahoaka betsaka ny teo anateny Jesosy. Lehilahy fotsiny 9:10. Henao tsara. Teo izay mpianatra hoe tena hita mpianatra fa hoe ny sasany efa matory fotsiny satria naona. Ny sasany rehefa mitolefika fotsiny. Ny sasany rehefa manoka 50 satria naona. Dia hoe mpianatra aleo reo aravana ny vahoaka dia mandeha mitady sakafo. Dia hoe Jesosy hoe aza vela andeha izy fa nareo 12 lahy manome sakafo azy. Hozy izy mpianatra ataony any amin'ny sakafo andreo. Mofo dimy sy azan-drano roa mba misy aty amin'ny frère kely ty. Meo aty hoy Jesosy. Zarainy zany. Rehefa nizaray nihinana ny olona, nihinana mofo, nihinana trondro. Izavy ny trondro loatsy angano ny tanana. Namako daholo nareo. Alleluia. Tena ilay tsara indrindra. Omeny Jesosy tsara indrindra ianao. Amen. Sady manana loka manana vary. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy mpanao fahagagana riavana. Zay mino izany dia manao amen. Anao fahagagana Jesosy amin'ity taona 2025 ty. Mihinan-kanina foana nareo menakavy. Mihinan-kanina foana nareo menakavy.
Jesosy mifanantenana minakanina foana zay menakavy amin'ny anarany Jesosy. Fa aza misy miala amin'ny Jesosy. Amen. Fagagany zany mihinana tsy mety lany. Ato hoanina etsy misy indray, ato hoanina etsy misy indray. Mino ve nareo fa tsy mifanerin'i Jesosy? Zay mihinana izany mpiatsangana ny tanana azafady indrindra tompoko. Jesosy mifanantenantsika. Tsy ry dadato na hoe ilay zanakao any an-dafy mety tsy amin'ny mety solontsony izy, mety ho sahirana ihany koa izy. Na hoe ry général tsy fantatra izay mety ho fahasahiranany ihany. Manantenan-dranona, manantenan-dranona. Ny olona rehetra dia mety ho azo boboka daholo, mety hivadika daholo. Ny olona tianao tamin'ny heritaona mety tsy ho tianao tsy hoe amin'ity 2025 ty. Fa mbola ho Jesosy ilay tsy mivadika ry havana. Somary nanantena olona kely Josefa tany an-tranomaisina ka niteny hoe o rahalahy rehefa tafavoaka amin'ny tranomaisina reo mba tsarovy ilay Josefa kely fa te an-tranomaisina ty aho. Tsarovy izay soretra nataoko taminareo, nikarakarako anareo tato an-tranomaisina tato. Rehefa tafavoaka nareo, ianao ilay mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka, rehefa tafaverina amin'ny plasinao tsara ianao, te tsarovy aho mba lazao amin'ny mpanjaka momba fa za dia manao soa ato. Ary nanendrika indreny olona natafiditra taty mba tantarao amin'ny mpanjaka farao aho zany rahalahy. Zany aho mba zatra angatahako aminao fa mpireto ho azo oranao verina amin'ny plasinao. Olombelona ny saika natenainy. Azo ny plasiny aho. Adiny tanteraka Josefa. Adiny fikarakarany Josefa azy. Adiny fampairezany Josefa azy matetika. Adiny zatra rehetra momba Josefa satria azo ny plasiny. Rehefa mba mahazo plasy ianao azo adiny ny havana. Rehefa mba asodit'Andriamanitra ianao azo adiny ny namana. Tsy mba manao amen ve nareo e? Fa tsy tonga ilay bolana miforona tamin'ny 80 hoe rehefa voky izy tena ninona ozy izy. Fa tsika tamin'ny tera ny aina tamin'ny 80 tano any tena rehefa voky izy tena atory. Adiny namana. Fa Andriamanitra kosa tsy manadino an Josefa. Nisanisa manadino anao amin'ity taona vaovao ty. Nisanisa manilikilika anao amin'ity taona vaovao ty. Jesosy mifanantenana ho anao. Tsy azo antenaina ny olombelona. Tsy azo antenaina ny olona nampitainao. Tsy azo antenaina ny olona nasiao soa. Tsy azo antenaina na rano. Fa Jesosy mifanantenana tsy mamitaka, tsy mandainy. Afaka manao aleluia mafy be venareo. Alleluia. Ndao tsika anao le raha fahenina amin'ny 30 iny. Rehefa avy eo. Alleluia. Na ho andohasa felolo samihafa. Na toera tsy ho feno fiadanana. Raha amiko Jesosy dia maninona ozy izy? Voninao re. Dia raha Jesosy ry havana. Mbola manana an Jesosy tsika. Na dia namitaka an Josefa iza ilay rahalahy anankiray mba natao soa. Dia Andriamanitra nahatsara an Josefa. Nanofonga be Farao, nanofo zatra mampitahotra. Naverin'Andriamanitra voatadidy tao amin'ilay mpitondra kapoaka hoe oh zany atsoko. Tena mahatiarika mihitsy aty. Tena ninana vo manadino aho. Fa ahoana Josefa zay ao anatin'ny fonjao. Nilaza tamiko nevitry ny nofiko. Nendrika endrena anatin'ny angara iny ao. Tena za mikarakara-nay. Tsara fanaza amin'ny famahagaga mihitsy nahatonga azy any am-pody. Ory mpanjako, atso Josefa, hainy mamantatra ny nofinao io. Niala maina ampanao sikidy, niala maina ampanao mazy, niala maina ampanana. Fa mety Josefa any. Andriamanitra mahatsiaro anao. Jesosy mifanantenana ho anao. Aza matahotra zany. Fa tena verevitra ho an'ny olona. Ny olona tsy mivavaka ny tanàna any. Minao fa samy avena tanàna any ambanivohitra daholo ny 50% tsika reo.
samy mandeha mamanga ny fianakaviana any ambanivohitra any mba mitondra zavatra kely fa tena very fanantenana zareo any mampalahelo ilao vaky ny fony tsy mahina-kanina izy satria ny zavatra anaketsy vaky mitesatesaka tsy sevitra intsony mety ho tratra ny zavatra tahaka izany ianao na dia miaina eto Antananarivo izy za milaza aminao manantenan'Andriamanitra ianao nen'Andriamanitra sakafo foana ianao amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy mandry fotsy zany alleloia alleloia mafy be zany e sarainy Jesosy ary isaoran'Andriamanitra rehefa ny sarainy nisy ambony 12 sy bika rehefa ravo amin'ny vahoaka izy 12 biralahy mbola samy mitondra sibika ray avinody hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra so iafateo Jesosy na tany anefitra izy tany amin'ny toerana tsisy sakafo izy so iafateo Jesosy na inona tanga na inona sao 5:24 sao eo foana Jesosy samy miteny Jesosy mifanantenako amin'ity 5:24 ity mafy be isa rotelo Jesosy mifanantenako amin'ity 5:24 ity amen asa misy matahotra zany mihitsy ho avy ny aty ho avy ny olana ho avy ny zatra maro samihafa dia zao mbola ao foany Jesosy betsaka ny zavatra azo tantaraina fa famaranantsika azy dia zao na eo amin'ny fotoana felanaytsika iza dia mbola Jesosy ihany ny fanantenana ho antsika alleloia Jaona 4:7 tsika jiaby miara-mamaky azafady le mitsangana indray tsika jiaby Jaona 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana daholo afa-tsy le bevoka sy ny mitaiza kely ny marary 4:7 isa rotelo ary rande amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka indray ianareo any amiko ka izay toerako mafy no toeranareo koa samy mahazo toerana teo akory tsy dia hoe ny amin'ny fehivian'i Jesosy ihany ny voalaza amin'io fa hatramin'ny fahafatesana izy raha maty aho raha maty ianao dia efa lasa mboatra fitoerana ho antsika Jesosy ary lasa Jesosy fa ho avy hitserantsika eo amin'ny farafara izay mety hitsabona naiza naiza hitsabona anao amin'ny fotoana felanainao Jesosy ny fanantenana hozy ny dokotera hoe tsisy fanantenana ntsony amin'ity olona ity fa Jesosy ny fanantenana hozy izy manodidina hoe tena tsisy fanantenana ntsony io ho faty io andeha io fa Jesosy ny fanantenana ry hava amin'ny fotoana anankiray izay tsy maintsy andalovanao ny felanaina dia tadio zao ten'Andriamanitra zao hitsenanao Jesosy akanareo ho any amiko tamin'ny fahafatesan'ny Lazarosy dia anjely no tonga naka ny Lazarosy fa mino kosa fa fahafatesanao ho avy a Jesosy fa volombelona tamin'ny fahafatesan'ny raiko ny raiko dia mivavaka tsara ary tena nafinaritra fa rehefa maty izy 12 mianadaza ny zanany be dia be zany 12 fa tsy nisy na dia ray izy nanarika ny felanainy fa olona sendra teo an-tanàna fotsiny nanarika ny felanainy dia hozy izy tamin'ny mama hoe avianao aleo fandray tanantsika mamela aneloko raha mety tsy mety dia hozy izy mamanay hoe mamela aneloko dia hozy izy rehefa avy eo iny Jesosy tsena dia raha Jesosy tena zavatra nisy zany ry havana iny Jesosy tsena ao izy olona ray teo aminy teo dia nilasaina hoe velomenao sady ny raisany tana ry havana amin'ny fotoana ny fahafatesana dia mbola misy fanantenana anao Jesosy ny fanantenana ho anao raha mbola tsy mibebaka ianao dia ray Jesosy androany
Hozy ny dokotera tsisy fanantenana intsony io. Hozy ny fianakaviana tsisy fanantenana intsony io. Esory amin'izay ny seroma aminazy. Asasiana oxygène intsony. Tsisy fanantenana intsony io. Verefitra ny rehetrarehetra amin'ny fotoana farany. Fa izao mbola Jesosy ny fanantenana anao. Anatsotra ny tanana anao Jesosy. Ary ilaza hoe andeha hoentiko anao ary hoentiko any amiko. Fo mafy ianao tsy manana an Jesosy. Fo mafy ianao mbola tsy nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Fo mafy ianao mbola tsy mahatsapa an'izany Jesosy ao anatiko izany. Fara-miala etenao. Ankatra mitsenanao. Anjely mainty be mitsenanao. Alika mainty be mitsenanao. Ary diavany tevoloany amin'ny fahaverezana. Fa raha androany ianao mandray an Jesosy, ho avy Jesosy ndray androany, akanao fandehanao. Satria andeha hozy izy. Mbola hiverinao. Ary akanareo ty andrainareo ho any amiko. Marina fa mety tsisy eo amin'ny rehetrarehetra izany. Fa za kosa mino. Fa na dia tsy Jesosy aiza no ho avy, dia mety ho avy ny anjely handray ahy. Hitatana tahaka ny Lazarosy, hitondra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa minao fa mbola Jesosy ihany koa maniraka azy. Jesosy ny fanantenantsika. Asa misy miala amin'ny Jesosy e. Mafy be ny amen na tsy manaiky an'izany. Tsisy miala amin'ny Jesosy izany eo. Samy miteny tsisy miala amin'ny Jesosy izany eo. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Ho tahian'Andriamanitra ny ianareo. Tsy fantatra hoe inona ny zavatra mety hitranga. Siseho amin'ity teo milina 520 ety. Fa izao ihany Jesosy ny fanantenana ho anao. Tsy fantatra hoe inona ny fikorontanana sy mety ho faravana izy. Mety izy faravana. Fa hoy Jesosy hoe raha vao ity tempoly ity fa après 3 jours atsangako. Manambara izany. Fa zay raha vandroana izy azony Jesosy atsangana afaka 3 andro fotsiny. Alleluia. Ry havana. Sambatra zay manana an Jesosy. Jesosy ny fanantenana ho anao. Asa misy miala amin'ny Jesosy izany. Ramboko Jesosy voninao re. Na ho andoha safy amin'ny loza mihafa. Alleluia. Na toera-tsofeny fiadana. Na onjan-drano masina manahoana na manahoana. Na efitra manahoana na manahoana. Na tsy fisina. Na fizan-toetra manahoana. Ramboko Jesosy voninao re. Amanulanao rehetra Jesosy zay mety mitanga sy miseho amin'ny taona 520 ity. Ndatsika angataka hoe Jesosy eo aoka ho amiko anao. Aoka hiara mandeha amiko anao amin'ny taona 520 ity. Raha mbola misy olona tsy nandray an Jesosy eto, dia aoka handray an Jesosy izy androany. Dia raha Jesosy firana fahenina amin'ny 30. Alleluia. Angatsika toko. Tsangantsika rehetra izao. Ho andohasa. Ho andohasa. Verolo samiafina. Da toera-tsoa fe. No fiada mana. Izaroa ifantatu nahandu narina era amiku Jesusi diavolona asada tigatana tigare amiku volona ure falanitawa izamisia ramikyu Jesu roboto ayeya zofi taliana rateso siluamikyu. Alleluia. Agamba tsara kuitundra tepi aina udate Piainana Anyamita Isia Ima
Jesus tezunnawe Yavoruna Asante tigenda entana tika Na Jesus sinowaryo Fonuna ure Wandani tawa Izairizia Raharikyo deso Kubutuwa Italiana Ram que Jesus deu final Ras Vitalina Zara Kota Jarina Zara Magadan Pupwa Bayara come now Amni Tipona for Faviti Okay, tena na wenda Jesus un fana tena Ena nu fana tena confiat kure Ena fana tena confiare kure Lai pamunti mamita Lai pamunti mainza avatarit Ra Jesus nuan Ra Jesus no va più Fonora pure Alleluia Dawa Izarisia Raareke Teso Tokoto Aina Sofi Jariana Rateso Tinu Amiku Kiavo Hallelujah Janjara Konipa Lotare Fitzarani Yadeni Manarakantel Manarakanite Nai Tuetanante Nai Saduade Fala Miara Tigna Pamunci Alleluia Avete l'era lale Cantare comandante Fitzarani Cantara conipa Lottare di fizzararina Yadi manara cantelli Manara di teni Non pueta la matera Itueta Nade nai salua Fala mia da ti amamuz Alleluia E non lo fare tenanai E non lo fare tenanai Ona piazza Ona piazza E non lo fare tenanai Insomma questo mi ha raccontato Ho nato faccio pana tenai Ho nato fare che When out Jesus Hallelujah. Father,